Navana malalo amin'ny tompo tonga amin'ity andro azoma 12 Aogositra 2024 ity tsika nikesana amin'ny alina voalohan'ny toko fadimy andininy fagnombe folo ka hatramin'ny fagombapolo no anjara mofinaina zay zaraina amintsika anay amin'ity andro amin'ity. Mivavaka sika. Velom-piderananao hatrany zay raha io fa tianay tokoa ianao. Ampianarinao mandrakarivo zay mba hiazona amin'ny fonay satria raha ho avy ianao eny amin'ny lanitra dia zavatra tokanay ihany Jesosy Kristy no angatanao aminay. Moa hita finoana aty ambony tany fa ianao ho ampahirezy zay tompo. Ianao ny tompo ny finoanay sy mpanefa azy mba ho vokisy ny teninao indray zay mba hitombonay amin'ny finoana sy iorenanay maritsara aminao Kristy tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina niteneninao fa mangeta hitanao ny fananay. Amen. Tesanao ny anina voalohany toko fadimy andininy fagnombe folo ka hatramin'ny fagombapolo no anjara mofinaina ho antsika mitena andro amin'ity. Tesanao ny anina voalohany toko fadimy andininy fagnombe folo ka hatramin'ny fagombapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy mangataka aminareo zay rahalahy mba hikenareo zay nikelenao aminareo mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no miasana mihavana tsara. Mananatra anareo zay rahalahy anaro zay tsy mitoetra tsara mitokony malemy saina ampahirezy ngerana mandefera amin'ny olona rehetra tandreo mba tsisy hamaly ratsy olona fa mizaha mandrakariva tady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva mivavaka azy amin'ny tsara misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona amin'ny faminaniana fa taro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara fa dio ny fanao ratsy rehetra. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Anapaka ampotsika ny fiadanan'i Kristy fa dio ny fanao ratsy rehetra. Miavana malala efa natsoin'Andriamanitra hiala amin'ny matsika ho any amin'ny fahazavany magaga akilay izay miantso atsika amin'ny atsarany. Dia vakitsika nge zay lahatsoatra masina zay ao Petera voalohany zay mahatonga atsika sy manosika atsika sy mitahiry ny fiainantsika fady ny ratsy rehetra. Zao ny voalaza amin'ny Petera voalohany toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ilazanareo ny hatsarany miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Ilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Petera voalohany toko faharoa ery amin'ny andininy fasivy tapany faharoa misy an'izany. Ilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana magaga. Tsy vitany hoe milaza lay hatsaran'ilay olona miantso atsika dia Jesosy Kristy tsy tsara fo tamintsika, tsy ny manisy amin'ny fahatsoantsika fa netiny teo amin'ny tena masina mihitsy ary ny fotantsika dia nombona ny ahaka tamin'ny teo miazo fijaliana ary nanandratana atsika tonga zanak'Andriamanitra. Zany ny hatsaran'ilay miantso atsika. Ka hoantsika mivary lavindray amin'ny fanao ratsy rehetra tsy ho vitantsika nefa ny mifady ny ratsy rehetra raha tsy manaiky ny fananaran'ny mpanompon'Andriamanitra tsika, manaiky koa ny fananatra anaro zay tsy mitoetra tsara ary mampahery koa ny malemy saina ka mora mivily amin'ny ratsy ny tokony malemy saina ampahirezany reraka satria maro zao mireran-tsaina reram-po vokatr'izao ady-piainana zao mila fampahirezany reny mba tsy hatakalony amin'izao ratsy zao ny fanany fa tandro miazona mafy tsara manakariva. Zany dikany miazona ny finoana, miazona mafy tsara dia mifady ny fanao ratsy rehetra. Tsy vitako zany, tsy vitanao zany raha tsy mifametana antsika. Aoka tsy hamaly ratsy ny olona na iza tandemo mba tsisy hamaly ratsy ny olona fa mizaha mandrakariva hitady zay tsara. Zany nateo ny olona mifady ny ratsy. Miezaka mitady zay tsara, miezaka hampandroso zay tsara
Paoly apôstôly ary dia niteny mihitsy tsika ifampandinika ampandroso ny fitiavana tsy ny asa tsara. Tsika koa ny vokatry ny tenin'Andriamanitra azontsika dia vonona Andriamanitra ho amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Tsy ho tanteraka amin'izany anisitsika gatsy. Liana amin'ny tenin'Andriamanitra sy mianatra ny tenin'Andriamanitra ka manakariva. Koa inatrenzany mifalia manakariva sika. Ary mivavah kaza mitsahatra. Tiana maran'izany dia hoe aoka ifampimatom-piainana amin'ny Jesosy Kristy manakariva, ilay mandresy ny faratsiana, mandresy ny fotany, ary mandresy ny fahafatesantsika vokatry ny fotany. Mba minoana tsara ny Kristy, dia misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Farany aza mamono ny fanahy. Ny fanahy ry havana dia te hiasa amintsika, te hampahirantsika, te nitsindihantsika, te hampatsara antsika marina rehetra izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra mampahirantsika hampiasa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Mandala nge izao fiainan'izao sy filany e, fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra manak'izay. Ko taomina zasy ianao mba fady ny ratsy ary hiazona mafy ny tsara ary hampandroso hatrany ny fitiavana sy ny fahatsara mba ny fitahiry fanomasina. Loko velona amin'izany zasy ianao na te hiazona ny finoana satria tsy tsaraina amin'ny finoana ihany tsika, fa tsaraina koa amin'ny asantsika hoe asa tsara ve nataontsika sa asa ratsy, koa nianaran'i Kristy ilay mahay mampiahirantsika sy mahay mpandroso antsika amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra aty amin'ity izao. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha io fa tairinao tamin'ny alalan'ny teninao izay mba hifady ny ratsy, ary azona mafy ny tsara, ahiezaka mandrakariva ho amin'ny tsara. Tsy vitanay ny izany tompo raha tsy ianao mihitsy velona ty anatinay. Raha tsy ny fananao masina mampahiranay sy mampatsiaro anay ny marina rehetra, ka rao mandrakariva amponay ny fananao masina. Amin'ny toera Jesosy ty anatinay ka sahinay mivavaka aminay manao hoe rainay izay an-danitra, manasinanay ny naranao, tonga nay ny fanjakanao. Ataonay ny sitraponao aty an-tany tahaka ny an-danitra. Minay amina sahazo anay amin'ny mamilany herokay tahaka na milanay izay mita taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zotodrano tononona amin'ny naharaizana ka fanahy masina izao. Andriamanitra ny fiadanany hamasinareo samy tanteraka avokoa, na ny tenanareo na ny fanahinareo ka ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay nianatra anareo sady izany anefizany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.